fanehoan-kevitra Paul Rabary fahiny tsy misy afa-tsy izay mahasoan'ny malagasy, tsy misy afa-tsy izay mahasoan'ny Madagasikara. Ary ankehitriny mifanohitra amin'izany tanteraka ny zava-misy. Diso fanantenana amin'izany anarana Paul Rabary zany ny ankabetsan'olona. Ndao jerentsika ohatrany ahoana zany Paul Rabary fahiny zany ary ahoana kosa izy ankehitriny. Niteraka resabe tatoato mahakasika ny Paul Rabary, ministry ny fampianarana teo aloha sady mpandinika fiarahamonina izy no mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo. Nanatra ny maro ny fanampahan-kevitra izay noraisiny ho lasa mpikambana ao amin'ny IPAR manohana ny Andry Rajoelina tsy misy fepetra. Tsy vitan'izay ihany, very asina tanteraka zany Paul Rabary zany tamin'ity herinandro ity. Tsy misy afa-tsy manohitra ny zavatra noresany fony izy mbola tia tanindrazana ny zavatra nataony tamin'ity herinandro ity. Ndao aka ohatra vitsivitsy isika. Tamin'ny volana febroary 2024 naneho ny heviny Paul Rabary manoloana ny fahasahiranany vahoaka ara-tsakafo. Tsy vahaolana ny fanafarana vary avy any ivelany. Ny vahaolana dia tsotra, dia ny fananana asa. Omeo asa ny tanora, omeo asa ny raim-pianakaviana, renim-pianakaviana. Raha manana asa daholo izy ireo dia mazava ho azy fa ampisakafony ao an-tokantrano. Omeo tany midadasika ary omeo fitaovana ny mpamboly. Mazava ho azy fa ny Madagasikara dia tsy hijala ara-tsakafo zany. Ndao inotsika ny fanehoan-keviny tamin'izany. Raha sisy baba zao miadevitra, tsy baba hoe ny vary ny vahaolana, tsaka tsy vary zany ny vahaolana, ny asa ny vahaolana. Rehefa manana asa ny olona mahay mividy vary. Kivy, ketraka ny olona raha vao nahita ny Paul Rabary nanao fanehoan-kevitra tao amin'ny Real TV. Mifanohitra amin'izay tanteraka ny zavatra noresany tao. Manoloana tsy fampianara-tsakafo, ny vahaolana tsy misy afa-tsy ny fanafarana vary. Ary ny président république izay mizara vary dia olo tia tanindrazana ary mitsinjo vahoaka madinika araka ny lambarany. Ary ity fitondrany Andry Rajoelina ity no nanao an'izany. Ary hitantsika zany fizarana vary tsinjo etsero, fizarana vary masaka ricantonné. Zay ny fitsonjovana ny vahoaka madinika hoy Paul Rabary fa tsy ny fananana asa na koa fanomezana fitaovana ho an'ny mpamboly. Ny filoha Rajoelina irery no filoha mijery anay majinika. Bilan tsy hitany tsoto any an-dafy zany. Bilan tsy fantatry tsoto zany fa ny filoha Rajoelina no anisan'ny tena mijery ny majinika teto Madagasikara. Fa raha tsy ohatra ny ary tsy nanome an'ireny vary tsinjo ireny izy zany isan'ny tena tokony mamboly vary fa dans l'urgence mizara vary izy aloha ary sy atao meo an'le vahoaka fa tsoto mieritreritra angamba fa ohatrany any Suisse angamba eto Madagasikara miala tsiny aminao ary tsoto fa tsy any Suisse eto Madagasikara. Ohatra hafa ankoatr'izay tsy afaka nio tia tanindrazana ny olona manana zo-pirenena vahiny ary betsaka amin'ireo mpitondra ireo dia manana nationalité vahiny avokoa. Ny tena olana dia ny anan-kafa no tian'izy ireo kokoa raha oharina amin'ny firenena izay latsany tavoniny. Raha olona manana zo-pirenena hafa za tsy mino fa afaka ho tia tanindrazana. Aloka indray mieritreritra olona tia tanindrazana tiany eo toko tampasana fa tsy manana zo-pirenena hafa. Fa ny olana eto amintsika matetika manana zo-pirenena hafa le olona ka tanindrazana izy ny tiany amin'izay. Lay zo-pirenena hafa ve sa ilay tanindrazana ny latsahany tavoniny sy ilevenandrapitsirafaka pitso ka tsipy ny teny eny am-po malala na tsipy ny tady eny tandrokiny. Taitra ny ankabetsahan'olona nahita ny fanehoan-kevitry Paul Rabary nandritra ny adevitra ny arana tamin'ny Kotililahy Maitsoambo. Rehefa nofatorany Kotililahy Maitsoambo tamin'ny teniny izy dia niaiky fa tsy tia tanindrazana ny olona manana nationalité vahiny. Fa kosa Paul Rabary dia mahita fa misy tombony ihany ny fananantsika ny filoham-pirenena manana zo-pirenena vahiny, manana zo-pirenena frantsay satria araka nambarany dia moramora kokoa amintsika ny manao négociation mahakasika ny îles éparses satria tsy ho raisin'ny frantsay ho fahavalo mihitsy Andry Rajoelina
ary betsaka ny chance azahoan'ny Madagasikara ny Îles Éparses. Madagasikara efa tsy manana tafika, tsy manana fitaovana afaka hanoherana miaramilan'ny frantsay. Inona no tokony atao? Ny vahaolana dia nationalité frantsay any Andrajoelina. Ndao henotsika ny fanehoan-kevitry Paul Rabary. Nationalité tsoto marina ny teneniko. Marina ny teneniko fa ny olona eto Madagasikara mitantana firenena dia tokony anana nationalité malagasy fa tsy vahiny. Zay ny teneniko. Satria sahirana ny olona hoe tombontsoan'iza nareo fa ny tombontsoan'ilay firenena malagasy ve sa tombontsoan'ilay firenena vahiny. Tsy nandahany zany fa izao tsy azonao lavinao koa. Io nationalité io ho lasa chance ho an'ny Madagasikara ny fananany filoha Rajoelina nationalité frantsay. Satria manenina? Satria tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Averiko tsara, tsy ho raisin'ny filoha frantsay ho fahavalo mihitsy ny filoha Rajoelina. Raha miresaka géopolitika, raha tsy manana force ianao, il faut s'allier. Zany hoe chance ho an'ny Madagasikara amin'ny négociation amin'ny Îles Éparses Andriamatoa any Rajoelina. Misy ohatra hafa ihany koa ahafahantsika manam-porofo fa tena olona mivadibadika ity Paul Rabary ity. Tena olona lany henatra ary tsy misy asina ntsony raha resaka teny no resahana. Fanehoan-kevitra izay nataony tamin'ny 1 ihany nilaza izy fa aleo olona mba nianatra no hirotsaka fidiana ho filoham-pirenena. Aleo olona mba manam-pahaizana no hitantana ny firenena. Tsy adala akory ireo nandany fotoana nianatra. Anisan'ny nosinganiny manokana tamin'izany ity fitondrany Rajoelina ity. Betsaka olona tsy nianatra ity fitondrana ity araka ny nambarany. Hany ka ny fanapahan-kevitra izay ho resina dia tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy. Mila atosika ny olona anana diplôma ary mila atao anaty critère angamba ny tsy tafiditra ny dadany amba fangatahako dia zao alors angamba ny olona mafidiana manana diplôma. Rehefa mba hanao ihany baba mety ao ve izay sao tsy ao? Tsy resaka vola le izy. Ny vola zany tsy mahatonga lavitra fa aleo ny olona mba fidiana mba olona mianatra. Fa ny olona rehetra mianatra, ny sasany tsy mianatra, io mantsy araka ny fiteninay hoe ny zavatra tsy aiza pitapitahana. Betsaka ny olona tsy mahay ao amin'ny fitondrana io ary betsaka ny olona tsy nianatra ao amin'ny fitondrana io fa tsy adalan'ny olona akory ny nianatra. Kivy tanteraka ny ankabetsahan'olona nahita ny fanehoan-kevitry Paul Rabary nandritra ny adivitra izay niarana tamin'ny koto lehilahy Maitsoambo. Anisan'ny nokian'ny koto mafy izy manohana olona tsy misy BPC. Enti-po mafy loatra Paul Rabary ka namaly amin'ny teny mahitsy hoe iza moa ikoto no afaka anapa-kevitra hoe tsy maintsy olona manana diplôma no hirotsaka fidiana. Zany zavatra zany dia tsy misy ao anatin'ny lalam-panorenana. Tsy voatery anam-pahaizana na manana diplôma ny olona hirotsaka fidiana filoham-pirenena fa ny olona manana vision, manana leadership, zay ihany no ilaina. Raha nanaraka ny kaikiny ny adivitra izay nataon'ny koto lehilahy Maitsoambo sy Paul Rabary sika dia mahita fa toy ny fanehoan-kevitry Paul Rabary tamin'izany fotoana indray no disony. Toy koto lehilahy Maitsoambo izay misisika mba olona manam-pahaizana no fidiana filoham-pirenena no diso. Nilaza mahitsy mihitsy moa Paul Rabary sady miendrika fanambaniana. I koto dia influenceur. Ny zavatra ao amin'ny Facebook ihany no fantany fa tsy mahafantatra ny raharaham-pirenena. Petraka any Suisse izy fa tsy mipetraka aty Madagasikara. Zany hoe tsy mahalala n'izay tena zava-misy aty Madagasikara. Raha atao mahitsy dia zao. Tsy mila diplôma ny mitondra firenena. Rehefa manana leadership, manana vision dia afaka mitondra firenena ary afaka mibaiko ireo manam-pahaizana izay nandany fotoana nianatra, nandany vola ny ray aman-dreny nandritra ny fotoana maro. Diplôma tsisy ao anaty lalam-panorenana milaza fa tsy maintsy manana diplôma vao mahazo manao candidat amin'ny filohan'ny repoblika. Eritreritany azy zay. Fa satria anao mieritreritra fa hoe rehefa manana diplôma zany dia tsy tokony hanohana olona tsy manana diplôma. Teteny aminao hoe Ronald Reagan ka inona ny diplômany? Acteur ange zany. Teteny aminao hoe Abraham Lincoln inona ny diplômany?
ny tena marina io filoham-pirenena io na izy na izy dia tsy diplôma satria manana ny gouvernement izy, manana ny conseil izy. Ny atao hoe président de la république tokony manana vision na fampandrosoana. Ny tena marina ny teknisianina ny tokony anampy ny filoham-pirenena satria le filoham-pirenena rehefa avy eo manome baiko dia mametraka. Ary zay ny anisany anakanako ny filoham-pirenena hoe mangalahy ianareo teknisianina mahay amin'izay tsy sahirana amin'ny nomination ny gouvernement. Anisan'ny teny izany tsy koto milaza hoe izany no tokony président ny république mialatsiny amin'ny koto influenceur koto fa tsy koto no afaka amin'ny teny hoe ity no tokony président ny république. Eto am-pamaranana kivy tanteraka tamin'ny Paul Rabary ny ankabetsahan'olona izay mametraka azy ho ministra teo aloha, mametraka azy mpampianatra ny université, mpandinika ny fiarahamonina ary mpandinika ny raharaha politika eto Madagasikara. Ny fotoana manova olona hoy fitenenana izay, ny vola, ny fahefana, ny toerana manova olona daholo izy ireo. Aoka zava fa tsy ny olona rehetra no miova tratran'izany rehetra zany. Aoka mba ho lesina ho an'ny mpanao politika i Paul Rabary, aoka ho lesina ho an'ny fiarahamonina, lesina ho an'ny mpianatra, lesina ho an'ny tsirairay ny fihetsiky Paul Rabary tamin'ity taona 2023 ity. Zay sy zay ny vidéontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amin'ny manaraka indray.